politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Fifidianana madio, maro ireo tsy matoky intsony. Hetsika fampirantiana memoria andehan'ny fahaefatra, ampivelarana ireo mpanakanto malagasy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Orinasa jirama efa anaty krizy lalina, mbola very vola ihany. Fanesorana mantany filohan'ny antenimieram-pirenena, vao maika mampihemitra ny mpamatsy vola. Roa amby fitopolo ora latsaka eo sisa saina dia hifarana ny fanaterana ny tota-taratasy ho an'ireo kandida ny fifidianana solombavam-bahoaka. Hatramin'izao anefa toa mbola nangiana hatrany amin'ny ankapobeny ny fanaterana izany tota-taratasy izany. Inona no antony? Na ireo lisitry ny kandida ny fitondrana aza moa dia omaliny rehefa hoe hivoany tao ireny fihaimorana satria tamin'ny herinandro ambony no resiosio fa mbola maro ny akamantatra manodidina io lisitra io. Ho an'ny avy aty amin'ny fanoherana indray, mety misy an'ny fahasarotana noho ny kajy sy tetika politika nataon'ny mpitondra hatrany hampanombohana. Tsy manana antoka amin'ny isian'ny fifidianana na ny fahadiovan'ny fifidianana io ve ny betsaka ka mety misafidy ny hiembotra. Mety betsaka ihany koa no manana olana ara-bola ka tsy te hirisika eo anatrehan'ny zava-misy sy mitranga indrindra fa taorian'ny fanapa-kevitry ny HCC nanongana filohana handrim-panjakana voafidim-bahoaka. Sanatrian'ny vavaka iviana ve ny vahoaka fa na olon-kafa aza no nofidiany sy nomeny vato dia mety tsy azo rariny rehefa tonga any amin'ny mpamoaka didy tsy azo ivalozana satria hoe mpanohitra. Ny azo antoka dia mbola andeha indray ny fanapariana vola, ny tsindritsindry, ny mety ho fanatsimbadiana ny safidim-bahoaka. Tsy afaka ny raviravo-tanana anefa ny olom-pirenena fa ny famotehana firenena miseho amin'ny moara aza no vao maika tokony hijoroany andraisany andraikitra. Ka ny famparoboana ny zavakanto dia tsy miankina amin'ny artista irery ihany fa miankina amin'ny manodidina azy ihany koa, ny sehatra rehetra, ny toeram-pampiratiana toy izao, ny mpanofana, ny mpamokatra amin'ny ankapobeny. Manan-talenta ny artista malagasy, hoy Obzo Rainoro, tompon'andraikitra ny fandaharana eo anivon'ny Fondation H. Olana sedrain'ny kolontsaina eto Madagasikara nefa hoy izy ny tsy fahampian'ny fiofanana, ny tsy fahampian'ny fitaovam-pikirakirana sy famokarana, tsy fanomezana sehatra ireo artista malagasy. Misy lenta izay takina amin'ny artista rehefa misy fandaharana toy izao dia hita tsara fa mahamaka tsara n'izany lenta takina izany ireo mpanakanto malagasy. Ny tena hoe mbola olana eo amin'ny sehatra ara-kolontsaina eto Madagasikara dia tsy ny fahampian'ny fiofanana aloha. Tsy misy fianarana momba ny zavakanto eto Madagasikara. Ankoatran'izay ao amin'ny resaka famokarana ihany koa na reto sary hitanareo reto ara zao ireo no abe ngeza indrindra vita avy eto Madagasikara raha ho an'izao kalitao tadiavina izao. Dia izany hoe ny sehatry ny zavakanto raha tsy tiantsika ho ampiroboboina dia tsy ny artista irery ny mila miasa fa misy ihany koa ireo mpamokatra, ireo mpampahalala ny zavakanto ataony, ny mpanao gazety, ny mpanofana momba ny zavakanto, izany rehetrarehetra izany. Tsy nitsatra nanohana sy nanampy ny artista malagasy ny Fondation H nanomboka ny taona 2014 amin'ny alalan'ireo hetsika fampirantiana, fifaninanana, atrik'asa samihafa no karakarainy. Mampiantrano ny andian'ny fahaefatra amin'ny hetsika fampirantiana memoria izy ireo manomboka raha ampitso ary aharitra 10 volana etsy amin'ny Fondation H Antananarivo. Ity fampirantiana ity hoe mémoria des récits d'une autre histoire na hoe fitantara marolafy ny tantara dia efa nisy nanomboka tamin'ny 2010 ary tany Bordeaux izy ity no niforona. Nandalo tany Abidjan, Yaoundé ary tonga eto Antananarivo izy amin'izao. Ny ekipan'ny Fondation H no mandray azy eto ary nampiana mpanakanto valo malagasy monina eto Madagasikara sy any ivelany ity fampirantiana ity. Fampirantiana maneho tantara marolafy, andraisana mpanakanto vehivavy miisa 20, handraisana mpanakanto vehivavy miisa 20 avy eto amin'ny kontinanta Afrika, izay vehivavy malagasy ny 9 amin'izy ireo. Isan'ireo artista mandray anjara amin'ny fampirantiana, i Risiany Ratov sy Olivia Bourgeois ary Karine Ratovonarivo.
Fiarahan'ny olona anankiroa no ahafahany mijoro, miara-mijoro. Zay le tena hoe mangaray tsy mahajoro firenena. Dia hosodom-bataonantsika ty ny titre dia miaramila ny fitiavana na soldat de l'amour. Une nouvelle exposition au bâtiment, et pas n'importe laquelle. Memoria, récit de notre histoire, c'est l'exposition qui regroupe le travail de 22 artistes de tout le continent africain, et de Madagascar bien entendu. Maro ny fandaharam-potoana noman'ny Fondation Hash mandritra ny folo volana eto an-toerana mba hisian'ny fifanankalozana sy ny fifampizarana. Isan'izany ny fampiratiana maimaimpoana izay misokatra ho an'ny rehetra. Eo ihany koa ny fandaharana manokana ary ny fandraisana ankizy avy amin'ny EPP na avy amin'ireo fikambanana mitaiza zaza sahirana isa-maraina. Tanjona hoy ny mpikarakara ny anehoana ny zavakanton'ireo artista ireo, hampivelarana ihany koa ireo mpanakanto malagasy ary hampiakatra azy ireo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Izay eto amin'ny Fondation H aloha zany dia mifanerasera amin'ny artista foana amin'ny alalan'ny fandaharana rehetra, na resaka fiofanana io na resaka prix paritana. Dia amin'ny alalan'ireny fandaharana ireny no azahoanay ny mombamomba n'ireo mpanakanto malagasy. Mazava-dehibe amin'ny fampiratiana toy izao dia fanehoana ny zavakanton'ireo artista ireo. Ho anay eto amin'ny Fondation H zany dia mampivelatra ihany koa an'ireo mpanakanto malagasy, satria mampiakatra azy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, satria izao fampiratiana hitanareo izao dia sehatra iraisam-pirenena. Manao rano lava ireo afera maloto tsy mazava mikasika ny jirama. Vaky indray ny vata fitehirizam-bola coffre-fort tany Antsiranana, rano vaofaon'ny paritaka. Vola be maherin'ny 520 tapitrisa ariary no nanjavona tao. Voalaza nefa fa tsy vaky ny trano ary misy mpiambina ny toerana. Nisabotsy 30 martsa amin'ny tataovavonana lasa teo no niasa farana ny mpiasa, kanefa ny alahady raika amin'ny 30 martsa dia tsy kiaritry ny mpiambina ho tsy mihidy ny varavaran'ny birao ka nakatony avy aty ivelany noho ny tsy fananany fanalahidy. Omaly talata nefa dia hita fa efa nikatona tamin'ny alalan'ny fanalahidy ny varavarana. Saingy omaly ihany koa dia tsy kiaritra ny fahavakisan'ilay vata fitehirizam-bola ary nanjavona ny vola be. Vola voangona alakamisy hatramin'ny sabotsy lasa teo ireo very ireo raha ny fanamarinan'ny tompon'andraikitra tany an-toerana. Efa eo am-pelatanan'ny manam-pahefana moa ny fanadihadiana sy ny famitorana momba azy ity. Andaniny dia mijaly rano sy herinaratra ny vahoaka an'Antsiranana, saika dia mbola izao hitrangana fera maloto izao ihany koa. Endrika toa maneho sy manamafy fa ratsy tantana ny jirama ka mandeha ny afera maloto samihafa, satria vao tsy ela akory izay nisy olona 3 tompon'andraikitra ambony teo anivon'ny jirama nidoboka ponja noho ny raharaha fifidianana milina ho an'ny Mambovombe sy Manja. Ho an'Antananarivo moa dia ireny raha mahita amin'ny fanesesy ireny ny fidinana an-dalambe ataon'ny mponina amin'ny fokotany sy toerana maro samihafa noho ny delestazy tsy fisian-drano. Andro vitsivitsy lasa izay moa no nilazan'ny banky iraisam-pirenena fa mila mpitantana mahay hanarina azy ny jirama sy hanafaka azy ao anaty krisy, saingy dia toa mitombo ihany ny fahavoazana. Vola efa tsy misy, mbola misy maka ihany ny kely ananana. Ny fanodikodinana solika mbola resaka hafa. Efa tsy jirama intsony fa jiramaty ity, hoy ny mpanjifa. Ny raharaham-panona raha bangona tokana amin'ny filazan'ny FLN azy dia tsotra. Ny amin'ilay vice président n'Antananarivo aloha dia efa detaka hatram'izay ka tsy magaga ireny toetra ataon'ireny. Mampiseho ireny hoy ny FLN fa tsy tandalana ny fitondrana misy eto Madagasikara ankehitriny. Hiteraka fahasahiranana ho an'izao fitondrana izao ireny fanapahan-kevitra ireny, hoy ihany ny FLN. Nongotana manta teo amin'ny toerana mafilohan'ny antenimieram-pirenena azy, satria voalohany izy dia efa tsy TGV intsony nanomboka tamin'ny volana oktobra 2023. Noho izany tsy misy discipline de parti ny antoko TGV mamatotra azy intsony. Ny faharoa, ny vondrona nisy azy dia ny ERD dia mbola tsy nampiseho hatramin'ny androany hoe inona tamin'ny andininy tao amin'ny fifanarahana anatiny na ny règlement intérieur teo anivon'ny ERD no nodinganiny ramatoa na nataony ramatoa mpanina tsinitsinina. Ny ACC
dia tokony mijery na nisy tokoa ilay fioara-pefy tamin'ny fifanarana tamin'ny RD na tsy misy lecture de contrat zany hoe mila eo ambany maso nylay ACC ilay contrat na ilay règlement intérieur zay ny violeny ramatoa Christine Razanomaso. Tsy mitombona aloha zany ilay fitorina satria androm-panjakana ihany no afaka manao saisine ny ACC kanefany ny IRD dia tsy androm-panjakana anefa de noraisiny sy nanaovany fitsarana manetsiketrika mihitsy. Dikan'izany tsy mitombona koa zany iny fitsarana iny, tsy mifanaraka amin'ny lalànana ny règlement tokony hoarana satria tokony nomena iray volana ramatoa Christine Razanomaso raha araky ny lalàna mba hahafahany mamaly ny fiampangana azy. Ny fitsarana avo momba ny lampandroenana tompoko de tsy misy bref délai zany ny fitsarana ao fa tokony hanaraka foana ny fempotoana izay nomena azy. Noho izany fanongotana manta ny Christine iny zava-miseho iny. Vao maika mampihemotra ny mpamatsy vola iny fanalana manta ny filohana teny miera-pirenena iny, hoy ny mpandrindra ny FLN na Front de la Libération Nationale, Lada Jean-Pierre. Eo amin'ny fiainam-pirenena zany zao dia hitan'izao tontolo zao fa tena fitondrana tsy tandalana zany no misy eto amintsika ary fitsarana avo momba ny lalam-panorenana mitongilana tanteraka fotsiny amina vondrona politika anankiray fa tsy mitsara araka ny tokony ho izy. I communauté internationale dia mazava ho azy fa mampiembotra ny fiaraha-miasany amin'ny Madagasikara izany tsy fanajana ny état de droit zany. Tsisy antony tokony nanokorontanana ny firenena fa nampandehanana tamin'ny filohan'ny anteny miera-pirenena zany aloha Christine Razanomaso. Izao de tena misy tanteraka zany ny ataontsika hoe déséquilibre politique eto Madagasikara, tena instable tanteraka ary mitondra ny fiemorany mpamatsy vola rehetrarehetra izany zavatra zany.